Miarabitsika rehetra indray amin'izao aliny alady fa araka amin'ny roapolon'ny volana jolay izao faly mitsidika ny tokantranonao indray dia faly akio manasanao anaraka hatramin'ny farany ary ity fandarintsika mahery androany ity. Miaraban'ompola dia miaraba ihany koa antsika rehetra mpity fanatanjahantena amin'izao alina izao. Ny tolon'ny baolina kitra no resantsika lavalava amin'ity hariva ity. Nanomboka androany ny andro voalohany teo amin'ny Poule des As ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Ligna Analamanga. Lalao roa moa no tanterahana tamin'ity androany ity ka niarantsika voalohany dia ny feona teo amin'ny AS Adema sy ny IFC nivoaka nandresy tamin'ny saharoa no ohatra nisy ekipa ny AS Adema. Tsara fanombohana ny AS Adema manao akanjo maitso amin'ny sary nandritra ny andro voalohany amin'ny Poule des As amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Ligna Analamanga. Resin'ny AS Adema tamin'ny saharoa no ohatra ny IFC manao akanjo mavo. Teo amin'ny minitra 7:20 no napiditra baolina voalohany ny Adema tamin'ny alalan'ny Florent tarika 2 no ohatra teo ny ekipa ny Vato. Niezaka ny namaly fanafiana ihany ry Fredy sy ny namany avy eo amin'ny IFC saingy tsy nahita hirika mihitsy. Teo amin'ny 5 minitra voalohany nijanona ho 2 ny ohatra ny isa teo izay nentin'ny rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia niana hery vaika ny lalaoan'ny IFC vokany nanao fahadisoana fandroany tantely mpilalao an'ny Adema izay efa nanana karatra mavo voalohany ka nahazo karatra mavo faharoa ka navoaka ny mpitsara teo amin'ny minitra 2:20 izay nomeny karatra mena. Ny lalao folo nanomboka teo ny AS Adema izay niary tena fotsiny sisa ary nianina tamin'ny valim-panafiana. Naomby ny tetika ho an'ny ekipa ny Vato ka natafiditra baolina faharoany iray izy ireo tany amin'ny minitra 70 tamin'ny alalan'ny Jean Claude. Ny IFC kosa dia tsy ankilan'izay nanindry mafy indrindra teo anatin'ny 10 minitra tsy hifarana ny lalao saingy tsy nahita ny masina ratin'ny rindra mpiandry tsato-kazin'ny Adema. Samy naneo ny fahitany ny andro voalohany iny ary ny mpanazatra rotota. Enjakena nanolo aloha ary nafinaritra fa samy tovitovy ihany ny fahaizana fa ny IFC zany lasa nanary baolina bebe kokoa dia nanana avantage ny Adema tsy nanary ny occasion koa izy fahitako aloha aloha mahafinaritra fa ezaka izay matsa manaraka amilesika rehetrarehetra. Efa ny lalao folo izy betsaka ihany ny occasion tsy nentina tafiditra mindry nareo tsy nentina tafiditra mihitsy teo amin'ny deuxième mi-temps. Inona ny zavatra seho? Eo amin'ilay finition zany koropaka loatra eo amin'ilay famaranana le baolina ao anaty arato zany tena lesika be da be ho an'ny IFC. Izy koa moa navita niaro tena tsara ny Adema tsy mihina izay ny lalao fa ataona fa manaraka indray jerena. Enjakenjana ihany, enjakenjana fahitana azy satria ny efatra ao anatin'ilay Poule des As ekipa sarotra sy niavina daholo. Lalao folo nareo nanova taktika ve zany ny Adema nefa mbola natafiditra baolina? Nanova taktika izay tsy maintsy lezaky ny aro satria vodelarana le nazo an'ilay carton rouge. Tsy maintsy nametraka aloha izay hoe ahoana ny ahafahana miaro an'ilay manao ilay vodelarana.
zay nampidirana an'ilay hirakiraka piaro dia Jean-Claude. Manahoana amin'ny lalao manaraka? Vonona azonao manaraka satria matsa telo no atao anaty Poule des As efa vonona misy telo. Amin'ny alarobia indray no andro faharoa amin'ny Poule des As amin'ny fiadinany tompon-daka ny ligina Analamanga.